Amin'ity tsika dia hiaraka hianatra ny hoe kristianina mpino sa mpianatra. Ianao manontany ny tenantsika an'izany zany tsika, zay le izy. Tsy ataotsika en général fotsiny hoe kristianina mpino sa mpianatra. Ay, inona hony? Ay ve? Tsy ampitombo fahalalana fotsiny ataotsika eto anio, fa ny tediavintsika mihitsy dia hoe afaka mihaona manokana amin'ny tompo ianao satria ny tompo mihitsy zao nahatonga anao teto. Te hiresaka aminao tsara kokoa izy. Nareo rahateo mitombo ao anatin'izay hoe mampianatra izay tsy nareo ihany fa tsika rehetra mihitsy mantsy ny tiany tompo hitombo amin'izay ahoana ny ataotsika mba hiainantsika ny tena hoe mampianatra ny tompo atsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Izay ny zavatra ho ataotsika anio dia andao mbola hivavaka aritsika alohan'ny andraisantsika an'izay. Andriamanitra tompo misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy zahay. Fahasoavana lehibe ho anay ny afaka manana zoma toy izao hoe hipetraka kely dia hiara-hianatra aminao dia hiaino anao. Misaina an'izany hoe mpino ohatry ny ahoana ary moa zany zahay ity, kristianina ohatry ny ahoana e. Tsy lovina any anatinay rehetra any. Mahafantatra ny olona tsirairay tonga eto ianao raha teo no nikasa ny fisianay eto ambonin'ny tany eto dia tao aminao zahay hijanona kely ao anatin'ilay rotoroto ny fiainana dia andinika na ny fiainam-panomponay na ny fiainanay tsotra mihitsy mitenena amin'ny tsirairay avy tompo anio fa na anao no miasa ao anatin'ny tsy efitrano ity sany amin'izay misy anay rehetra andraisanay ny teninao dia ho voarainay tsara ny hafatra ao ary tsy hoe voarainay fotsiny ihany fa tena manova ny fiainanay tokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Kristianina mpino sa mpianatra, izay zany zao no antanitsika ny tenantsika samy manontany ny tenany tsirairay. Raha ianao zany zao mieritreritra dia ianao ty inona? Ohatry ny ahoana ianao? Azo eritreretina aloha hoe kristianina ianao. Bon, amin'ny définition an'iza tsy fantatro. Définition an'ny olombelona eto ambonin'ny tany. Ko ianao zany tonga eto amin'ity fotoam-bavaka ity dia kristianina ianao zany amin'ny ankapobeny. Kristianina mpino, ohatry ny ahoana aloha zany? Indikany hoe kristianina mpino avahantsika mihitsy amin'ny hoe andeha ataoko hoe misy karazany telo mihitsy anga zany ny olona eto ambonin'ny tany. Ny tsy kristianina, dia ny kristianina mpino, dia ny kristianina mpianatra. Asa aiza ny kategorianao? Le kristianina mpino ny tenin'Andriamanitra no maneho antsika tsara any amin'ny Jaolina toko voalohany any andinin'ny 2:20 hoe ny olona kay moa mampatsiahana zany tsika fa mino fa efa fantatritsika sainao tsara. Tsy misy olona teraka kristianina eto ambonin'ny tany. Tsy misy. Na dia hoe tena faratapon'ny kristianina be aza ny dada sy mamantsika dia tsy misy olona teraka kristianina fa hoy ny Jaolina toko voalohany andinin'ny 2:20 hoe izay rehetra nandray azy, nandray an'i Jesosy io dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Tsy piatsika tsara iny satria indrindra ho antsika malagasy ohatrany tonga dia lôjika be fotsiny hoe zanaka katekista ianao, zanaka tsy haiko rehetrarehetra tonga dia mety kristiana. Tsy izay ny tenin'Andriamanitra. Mbola mety hoe voataiza ao anatin'ny maha-kristianina tsika amin'izay fa fanapahan-kevitra ny tsirairay izay mino an'i Jesosy, izay nametraka ny finoany tamin'i Jesosy dia izay ny antsoina hoe mpino kristianina. Indikany hoe mpino zany dia tsy hoe olona fotsiny hoe mahafantatra hoe manao krismasy dia manao paka dia aiza ny fiangonanareo protestant zay, nareo iny katolika. Tsy zay. Fa hoy le Jaolina toko 7 mantsy ny tenan' Jesosy tamin'ny Nikodemosy hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo. Ianao tsara fa Jesosy mihitsy miteny an'izany, mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy mandalo fahaterahana indray. Zay le hoe on ne naît pas chrétien, on devient chrétien rehefa nanapa-kevitra ianao manokana. Za tsy afaka manapa-kevitra eo amin'ny toeranao dia pastera koa tsy afaka manapa-kevitra eo amin'ny toeranao. Fa ianao ihany manapa-kevitra eo amin'ny toeranao. Dia ianao zany manapa-kevitra dia zay fa manomboka ny fiainana kristianina.
mety tamin'ny fotoana nandraisanao mpandray fanasany tompo zany angamba tsy fantatro mety niraisina mpiandry ianao tsy fantatro hoe tamin'le fotoana naharesy lahatra anao mihitsy hoe ok kay maty ho anahy le Jesosy mitondra amin'ny fahotako manokana maty ho anahy manokana voavela zany ny heliko ok raisiko anahy zay de nidikany nanomboka tamin'izay ny fiainana maha-kristianina anao fa tsy hoe akory hoe tamin'ny ianao niraisina tsy haiko niraisina inona ianao re mantsy ohatr'izay le andraisantsika azy ohatrany hoe ny tanora matetika ohatran'izany tena mafana fo mihitsy anao confirmanda anao confirmation ok mianatra eritaona fa mianatra be vita amin'izay le tsy haiko na le manao akanjo fotsy iny tena malina be mihitsy le fety ao aorianany iny hoe izy zany no bote indrindra ao amin'ny fiainanao anaty fiangonanao fa avy eo ray volana teo aoriana tsy tanalehany satria ohatra mieritreritra hoe ofa vita le fiainana kristiana zay fa izy vo manomboka indra afako vo manomboka fa tsy hoe vita amin'ny fiainana tian'Andriamanitra tsika tian' Jesosy tsika tsy hijanona mampino atsika fotsiny fa hitombo ao anatiny hoe ho lasa mpianatra ny tompo lasa mpianatra ny tompo nivakitsika teo ny Luka 4:12 afaka eo ambany masonao tsara zay anjiny 5:20 tsika nanomboka hatrary amin'ny 5:30 no nivakitsika raha mijery an'ilay tenin'Andriamanitra teo tsika ao amin'ny Luka 4:12 io teo amin'ilay anjiny 5:20 teo tsika nahita tsara hoe nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy de nitodika Jesosy de niteny taminy hoe raha misy manaraka de avy eo raisitsika zay avy eo fa tiatsika remarquena aloha io hoe misy vahoaka betsaka manaraka an' Jesosy tsy mampianatra ny tompo mihitsy ry sakaizy no isan'ny vahoaka betsaka manaraka an' Jesosy iveriko fa ao mihitsy le olona amin'ny fiainana an'le maha-kristianina mety ao mihitsy koa le mampahantra le Madagasikara tsika le firenentsika nge ambara hoe firenena kristianina atreo aloha de ambara io izay misaotra ny tompony amin'izany fa ny lalina de izao tsy haiko le izy na tena mpianatra fa rehefa dinihana mety tsy tena mpianatra fa vahoaka be fotsiny vahoaka be miditra indroa intelo zany ke fiangonany be olona be fa be olona be makaizy mpianatra ny tompo tokoa ve tsy mampianatra ny tompony le vahoaka be raha mijeritsika vo nanomboka ministère an' Jesosy de fa be olona be mihitsy nanaraka azy any amin'ny jaona toko faharoa any ary amin'ny verset 23 hatramin'ny 25 ary de voalaza zany hoe misy olona maro nanaraka an' Jesosy fa Jesosy tsy natoky andreo satria fantatra Jesosy mifony be da be ny olona manaraka ny tompo satria ohatrany tamin'ny andron' Jesosy mihitsy ko satria be fahagaka hoay enjana be ty Jesosy ty manasitrana manao ny divay ary ny rano ary lasa divay mety aminay mihitsy zany de manaraka daholo be da be ny olona nino an' Jesosy any amin'ny jaona toko fahavalo raha mijery ny toriteny nataon'i Jesosy koa tsika de voalaza mihitsy koa zay hoe betsaka ny olona nino azy fa rehefa jerena nefa le olona hoe lazaina hoe nino azy teo de reo ihany no miteny anazy avy eo hoe ianao ty tena misy devoly ianao tena ohatr' zao mihitsy zany ve ny teninao rehefa tsy metimety amin'izy ireo miteny lazain'i Jesosy de navadiny ohatran'izay hitatsika any amin'ny jaona toko fahavalo zany androany zany tsika ravako de andao hianatra amin'ny Luka toko 4:20 io ny fepetra mampianatra Jesosy ny tompo tena ambarany mazava mahitsy de tsika senao mandinika tsara eto am-pandinihana zany tsika sady manao examen de conscience tsika tsara mijery mizaha tsika hoe Jesosy ohatrany ahoana tokoa moa za ino ty zany zao firitaonana kristianina samy mandinika daholo firitaona zao samy kristianina aloha tsy miteny betsaka fa samy manany azy ohatrany efa elaela ihany de andao andinika efa mpianatra ny tompo fetsika raha miresaka eto tsika amin'ity an'ity tsy hoe akory andefa fanameloana ny tompo tsy zay mihitsy
fa mampiseho amintsika hoe zao ny antsoina hoe standard ny mpianatra ny tompo. Aiza ho aizintsika, inona ny mila ataotsika, inona ny zavatra décision mila raisitsika, inona ny mila hitsy, inona koa ny mila tazomina. Eo amin'ny andininy fahaenina amby roapolo ary ny ahitantsika azy voalohany. Zao le tena ny tompo eo. Tena manahirana mihitsy ty teny ty. Raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny ralahiny sy ny anabaviny eny ary ny ainy koa aza, de tsy azo ekena ho mpianatro izy. Faut miaino an'izany comme ça fotsiny. Oh là là, pio le baiboly fa tena tsy vita zany e. Inona koa zany tenen'ny tompo zany en plus mankahala fa ahoana e. Ary amin'ny jauna voalohany ary de misy film miteny hoe verset miteny ary verset any amin'ny chapitre 4 any. Raha ohatra tsika senao ka mankahala ny rahalahintsika de mpandaingitsika zany. De nefa tenena hoe mankahala ndrasoloha. Tsy micontredire naovinanao ny tenin'Andriamanitra. Raha miteny an'ity amin'ny version tsika senao zany izy, zay le teny malagasy anehoana azy. Fa ny hevitry le teny ny hevitry le teny zany ny fepetra voalohany mampianatra ny tompo atsika de izao hoe aoka ny fitiavatsika an'Andriamanitra farany ary alavitra be ary mihoatra ny fitiavatsika le vaditsika sy le zanatsika sy le rahalahintsika sy le dada sy neny sy le anabavy ary même ny aitsika ary. Any ka le fahalavirany de mitovy amin'ny alavitry ny hoe miahira sy aimer, mity sy mankahala. Azonao tsaina? Tsy hoe akory hoe mody any an-trano ianao zany androany rehefa avy eo de angarianao daholo ny zanakao tsirairay. Inona ianao? Ino koa ianao? Ino ty mahazo an'ity mamanay ty? Ka satria zany le nianaranay, mila mankahala anareo hony. Tsy zay le izy tsy zay. Fa le fitiavatsika mity an' Jesosy zany mihoatra lavitra no nitiavatsika ny olona rehetra. Tsy afaka ho comparentsika mihitsy, tsy afaka atao kely hoe fitiavako ny tompo eto de mivadiko eto. Tena lavitra be. Ka le fahalavirany de mitovy amin'ny elanelany fankahalana sy ny fitiavana. Inona anjikan'izany hoe tia an' Jesosy? Efa entsika lalandava, mety ho iraitsika mihitsy zany hoe tia an' Jesosy zany. Ijeritentsika any amin'ny jaona toko 4:10 ao amin'ny andininy 5:20 2:20 3:20. Raha sy nevakiko aminao ny tenin'i Jesosy zao ny teny hoe raha tia anareo de ahoana ho izy? Hitandrina ny didiko. Andininy 1:20 zay manana ny didiko ka mitandrina izany de izy no tia ary zay tia no tiany raiko ary zaho ho tia azy ka iseho eo aminy. Verset 23 indray zao tsika. Jesosy namalika nanao taminy hoe raha misy tia de hitandrina ny teniko izy ary ny raiko tia azy ary akao aminy zahay ka honina ao aminy. Mbola misy teny ao amin'ny jaona toko 5:10 vakiko aminao. Zao ny soratra hoe raha mitandrina ny didiko nareo de hitoetra eo amin'ny fitiavako tahaka ny hitandremako ny didiny raiko sy hitoerako amin'ny fitiavany. Inona zany ny dikan'le hoe tia an' Jesosy? Bien sûr le miteny hoe tia an' Jesosy nge c'est facile efa tenentsika mora zany. Fa kay le dikan'le hoe tia an' Jesosy ny fitenenan'ny tompo azy de ity hoe manana ny tenintsika de samy mandinika daholo zany tsika. Manana ny tenin'Andriamanitra. Za tsy manontany anao hoe manana baiboly ve enao any an-tranonareo? Tsy zay le izy. Fa bien sûr enao manana. Fa raha ratsy enao manana na telefona, raha tsy manana enao na telefona anao de ario ny telefona anao fa tsisy lanazy. Misy i-baiboly mahafinaritra be mampiasa azy de afaka ampiasainao tsara. Fa manana ny teny ao anatinao, zay ny dikany. Misy tenin'Andriamanitra ve zany zao anatinao ao? Fa zany no hoe tia an' Jesosy de tsy hoe ao fotsiny le izy fa tandremanao. Ny zavatra mariatsika tam'le tenin'Andriamanitra teo koa de izao hoe ze tia an' Jesosy ihany raha afaka no antsoina hoe tia an'Andriamanitra. Asa raha voamarika ao tam'le texte atsika teo. Be da be mantsy ny olona
ohatrany hoe bon sy rehefa inona ny Andriamanitra ao za tena mino an'Andriamanitra misy tena mino de mety tsara foana rehefa mino tsara ny Andriamanitra ao fotsiny ianao fa le Jesosinao aloha tsy inoko mihitsy e. Azafady ry se tsy voarain'Andriamanitra ninina mihitsy ny fitiavan'ny olona ilazana hoe tia an'Andriamanitra izy raha tsy tia an Jesosy izy, satria natoton'Andriamanitra tao amin' Jesosy daholo ny lalana mba hampihavana antsika aminy, fa tian'Andriamanitra hiavana amintsika. Zay tia an Jesosy ihany no antsoina hoe tia an'Andriamanitra. Zay tia an Jesosy arak'ilay hitantsika tao amin'ilay Jaona 14 teo, zay no isehoan'Andriamanitra de lasa fonenan'Andriamanitra izy. Zay tia an Jesosy de sady manontany tena ihany zany tsika senao hoe ohatr'izao moa zany zao ny fitiavany sehan'ity Jesosy tsika ty. Ny ataotsika tao anatin'le verset teo koa zany de raisitsika le fitiavan'i Jesosy, zay mihitsy nge ny tiany Jesosy aseho amintsika e. Le fitiavany ny rainy no tiany koa hitiavatsika n'Andriamanitra ray. Maka ny fitiavan'i Jesosy tsika ho modelitsika ao anatin'le izy. Ohatrany ahoana ny fitiavan'i Jesosy any rainy an'Andriamanitra ray. Rehefa hoe tia an'Andriamanitra ray izy de niporifoiny jusqu'à la mort ravako, fa nakatoa 100% an'Andriamanitra izy. Eritreretinao fa Andriamanitra total be mihitsy Jesosy fa hoy izany amin'ny Filipianina 2 zay hoe nofoanany no ny tenany, nofoanany natsahany any le maha-Andriamanitra azy. Andriamanitra foana izy tsy miala mihitsy zay, fa napiriminy raha zay mo itenenantsika azy tsotra, ankatoavana n'Andriamanitra ray hoe mila manome ny ainy ho anao ony izy, de tsy nanao ninina mihitsy izy tety ambony tany, afa-tsy zay asain'Andriamanitra ray ataony. Sainao nge zany eritrereto hoe ianao directeur be an-javatra, fa ianao miandro baikona olona subordonné anao ary, olona ary ambany ary. Fa Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka tsy misy hoe ambony sy ambany, fa le hoe tena zay le fankatoavana Jesosy mihitsy nanome an'izay. Ohatra oravako ny tia de lasa makatoa, fa tsy hoe akory hoe makatoa de lasa tia. Aza aloha fa mampivadika toa. Ny tia no lasa makatoa, zay ny tediavin'Andriamanitra amintsika. Tsy hoe zany le makatoa no imasoanao fotsiny ohatran'ireny hoe robot reny fotsiny ianao. Tsisy ilan'Andriamanitra mifankatoavanao, tsy misy fitiavana azy ry fa zany antsoina hoe fiatsaram-belatsy. Fa tianao de lasa mankatoa azy, zay ny tediavin'Andriamanitra. Ary zay ny antsoina hoe mpianatry ny tompo any amin'ny Jaona 1:5, 5:7 de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra mino fa Jesosy no Kristy de nateraka Andriamanitra. Ary zay rehetra tia izay niteraka de tia izay naterany koa. Mijery le hevitry ny teny hoe tia an Jesosy ihany tsika senao zany zao zao ny ahafantaratsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika de ny itiavatsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavatsika ny didiny. Fa zao ny fitiavana an'Andriamanitra de ny hitandrematsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Ao anatin'io verset io zany ny porofo, preuve incontestable ahafahantsika miteny hoe tia an'Andriamanitra isika senao, tia an'Andriamanitra ianao, tia an'Andriamanitra. Ny voalohany zany mitombo zay fitiavanao an'Andriamanitra zay, mitombo ihany koa ny fitiavanao ny hafa. Za tsy miteny hoe parfait ao anatin'izany tsika, fa ao anatin'le lalana mandroso amin'le izy. Ary mitombo ihany koa ny fitiavanao mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ireo zavatra anankitelo ireo miaraka tsara ao anatin'izany hoe tia an Jesosy zany tsika. Tsy tia amin'ny teny fotsiny zany, fa ny dikany hoe tia an Jesosy tsika de tia an'Andriamanitra tsika, tia ny hafa tsika,
ary tia makatoy ny tenin'Andriamanitra tsika. Mandroso ihany tsika senao ary eo anatin'ilay izy na koa ny fepetra mampianatra ny tompo ambarany eo amin'ilay tenin'Andriamanitra fa epita kely any amin'ny jaona toko 9 aloha isika senao satria miresaka an'le hoe manana ny didin'Andriamanitra isika. Hoy izy teo zany hoe zay tia azy any dia zay manana ny didiny sy mankatoy. Any amin'ny jaona toko 9:1-7 dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy, raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Atsantsika ny maka ny fepetra faharoa dia avy eo tsika miverina any amin'ny Luka ihany rehefa avy eo. Ny fepetra faharoa mampianatra ny tompo rehefa maharitra mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Maharitra mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra mantsy afaka tsy natao ho vakiana fotsiny mba ho haitsika. Ary io tena fandrika mihitsy, fandrika be loha tamin'ny fiainako hoe tsy fantatro ny fiainanao. Rehefa misy fotoana indrindra rehefa mandroso amin'ity fiaina mpinono ity tsika senao miaraka amin'izay titra mpiainantsika rehetra, mila mahay tenin'Andriamanitra ao anatin'ny saina. Dia ohatrany manongonongo tena rehefa misy olona miteny nefa tsy hainao le izy. Dia dika ny mianatra aiza moa isan'izany abakoka, zava-dehibe zany. Fa lazaiko anao fa tsy mampianatra ny tompo zany. Tsy mampianatra ny tompo ny hoe mamaky fotsiny tsika. Misy fotoana ohatr'izany mihitsy ny ainako an'izany taloha hoe bon tsy maintsy manao méditation ianao zany maraina mamaky baiboly zany. Efa misy chapitre. Ok, dia rehefa voavako le izy dia ohatrany misy hoe ofa nanao zay tokony natao tsy hitanao izy raha tsy miova ihany ao fiainanao. Fa tsy zay mantsy le izy. Zay le kristianina pino zay sakaiza. Fa natao hankatoavina ny tenin'Andriamanitra. Natao hankatoavina. Jesosy dia tenin'Andriamanitra tonga nofo ny voalazany Jaona toko 1. Ary amin'ny 1:1 sy ny 4:10 efa kiko aminao hoe ny ilazana Jesosy manokana hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lahatokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ny dikan'izany mila azontsika tsara hoe rehefa mandray ny baibolitsika, tsy hoe mianatra an'io mba inona reny teny hotoriana zao hoe indrindra rehefa tsika senao mahazoazo taona amin'ity fanompony ity. Aizy mety tsara ty atao toriteny amin'ny lahady. Tsy ohatr'izay ka. Ny ampavelona le toritentsika sy le fizarantsika sy le izy iainantsika mihitsy ny dikany. Olona nge aseho an'ity baiboly ity Andraso, tsy hoe olombelona ny tiako lazaina, fa c'est une personne. Jesosy zay. Jesosy no ambara ny tenin'Andriamanitra. Dikany tsy mianatra lohahevitra tsika mianatra ide filozofika, fa mianatra an Jesosy, mianatra n'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko 7:7 dia hoy tsara Jesosy hoe miantsona hoe fiainana mandrakizay dia ny mahalala n'Andriamanitra ray sy Jesosy izay ndrahany. Zany ny antsona hoe la vraie vie, le fiainana amin'le tena izy. Rehefa fantatrao mantsy Jesosy, dia zay ny manovanao ary manova ny fifandraisanao aminy. Ahoana zany hoe mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, le hoe mitoetra, demeurer. Ohatrany hoe ianao zany zao mipetraka any an-tranonareo, ao mihitsy ianao mipetraka, dia ohatr'izay koa tsika senao mipetraka mihitsy ao amin'le tenin'Andriamanitra, fa tsy hoe le tenin'Andriamanitra mandalondalo ao anatinao ao mivahiny, fa ianao zany manohy mianatra n'ilay tenin'Andriamanitra. Hono arahafako, za mpianatra ny tompo zany ange ohatran'ireny hoe mpianatra ireny ndikany hoe mpianatra tsy manao école buissonnaire akory, fa dia tena mipetraka mihitsy izy manatrika an'le kory dia mianatra an'le izy. Dia ndikany zay mihitsy koa tsika. Ianao ve manana fotoana isan'andro? Raha ohatra zao ianao manan-janaka, tsy haiko izay filière ataon'ny zanaka ao indray mandeha isam-bolana izy ny hitanao mandeha mianatra,
sy hitanao mandray an'le fianarany ao an-trano de inona no teneninao enao amin'io efa any am'le tsy any am'le université tsotra fotsiny izy efa tena any am'le lafo vidy be reny mihitsy ny etohanao fianarany izy nefa indray mandeha isam-bolana hitanao mianatra ohatrany ny anatinao any fa ahoana mihitsy nareo tao tsy hitako mianatra mihitsy tsika senao raha miteny ohatrany ny zanatsika de tsika zany zao tenenin'ny tompo androany kristianina mpianatra vina zay anao nianatra baiboly enao rery manokana farany de miaina arak'ilay tenin'Andriamanitra zay ny andrasa amin'ny tompo amintsika ina dikan'izany hoe miaina araka an'ilay tenin'Andriamanitra le tenin'Andriamanitra zany ny lasa soatoavina na lasa valeur mitondra ny fiainatsika zany ho tena malahelo faratapo mihitsy amin'io resaka io amin'ny resaka hoe ahoana satria tena be da be ankehitriny ny kristianina tahaka ny hoe mila miaraka amin'ny kristianina fotsiny zany de mivavaka ny am-piangonana rehefa dimanche fa ny fiainany valeur amin'ny fiainany de ny valeur amin'ny fiainany zao tontolo zao any ka efa tena misisika hatrany amin'ny fiangonana mihitsy ny valeur an'izao tontolo zao hoe aza miresadresaka an'izany inona fahotana zany aza miresaka amin'izany fa aza miresaka afo be zany akory tsy mila menasy zany amin'ny fiainana osea valeur ny tenin'Andriamanitra mila tazomitsika ampitaitsika iainatsika zany antsoina hoe mpianatra ny tompo midikany raisinao valeur anao mihitsy ilay izy ohatra hoe ny anazy zao valeur ako anankiray ohatra hoe za tsy manao kolokolo za mihitsy taloha nanao fa rehefa hoe mahafantatra ny tenin'Andriamanitra de valeur zany niza hiteny inona na inga polisy hiteny zavatra na le mpiasa birao hiteny inona tsy anao satria valeur fa tsy hoe fotsiny akory hoe ka le izy nge kitina manahirana be le tsy maintsy mba manome kely de tsy hiova mihitsy ny fiainana raha izay ary lasa manaraka ny hafa fotsiny tsika mpianatra ny tompontsika kristianina pino ianao sa mpianatra mitazona ny valeur ny tenin'Andriamanitra ho fiainanao tandremintsika senao sao de pino fotsiny fa tsy mpianatra ao ampitahintsika senao tsara ohatry ny ahoana zany olona pino manoloana ny tenin'Andriamanitra de ohatry ny ahoana mpianatra ny olona pino raha afako tia baiboly tena misy fotoana mihitsy hafahafa be raha tsy mitondra baiboly misy olona nge sakaiza ohatr'izany hafahafa be raha tsy mitondra baiboly ianao mety tsy ohatr'izany tsony fa a Madagasikara mbola misy an'izany foana mila mitondra baiboly ao anaty kitapo foana sady lengoza be reny tsy hoe akory ratsy fandrasoloha ça veut rien dire mpianatra raha avako tia ny tompo izy le baiboly le tompo lazay le baiboly tiany misy olona ngery sakaiza mety enao mbola manao zany koa ondananao misy ty baiboly ty tena azafady aloha miteny aminao tsotra mety aza tafotoana fa everiko hoe tsy misy hoe ty zavatra ty hoe masina am'izao fa ny mahamasina ny ty zavatra ty de le Andriamanitra inonao ao anatiny hoe miteny aminao fa tena mitovy amin'ny hoe mitondra ody tena azafady mitondra ody gasy ody varatra ody tsy haiko fity makatso makaroa raha ohatra ka boky iny ny eritreretinao hoe mahavonjy anao andraso fa le lazainy nge no ametrahantsika amin'ny finoantsika mipino angamba mety mamaky baiboly de mitadidy baiboly fa ny mpianatra raha afako makatozy lazain'le baiboly azonao tsara amin'ny différence ao anatiny ny pino
mety tia manao fiderana wow le jeune tena sio fiderana makotrika kely ao am-piangonana tamitoy tsara be tia manao fiderana fa ambiance be zany ny mpianatra le Andriamanitra deraina mihitsy ny tiany de ny fiainany mihitsy fiderana foana tsy mila ambiance akory de fa mandeha zany asa razonao tsaina ny fahasamihafana ao anatin'izay de hoy aminao hoe tandremanao sao de raiky piti amin'ny baiboly fa tsy raiky piti amin'le Jesosy ambaran'le baiboly fa tena misy nuance ngeza be zany ravako ary tena mety ho ampiasainy fahavalo hamitahana ny fiainantsika tandremo sao raiky piti amin'ny baiboly fa tsy raiky piti amin'ny Jesosy ambaran'ny baiboly iditra amin'ny zavatra fahatelotsika miverina any amin'ny Luka 4:7 tsika ao amin'ny andininy 7:20 le miteny an'le hoe nazovo no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka de tsy azo ekena ho mpianatro izy fepetra fahatelo zao tsika senao amin'ny mampianatra ny tompo voalohany hitantsika teo tsaronao ina ny fepetratsika voalohany lay tia an'Andriamanitra mihoatra ny zavatra hafa rehetra sy ny olona hafa rehetra mihoatra lavitra ny zavatra faharoa ina le faharoa atsika teo mankatoa ny tenin'Andriamanitra mankatoa ny tenin'Andriamanitra maharitra mitoetra ho amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahatelo zany zao tsika mitondra ny azo fijalinao enao de manaraka an Jesosy ay ty zavatra tantarain'ny tompo rehetra ty nanomboka tany amin'ny hoe raha tsy mankahala ny reniny avy eo filinay any sao lazaiko anao tsy manolo bato mafana tsika zany mihitsy ny tompo fahasoavana be ny eo ambadiky ny zavatra teneny amintsika fa mampiomana atsika izy amin'le miteny izy hoe raha misy olona andeha hiady raha misy olona nangana tilikambo mipetra aloha sainy tsara ny kohany rse fa tian'Andriamanitra ho azonao atsaina tsara ny koho andikan'izany hoe mpianatra ankehitriny mantsy ny raha avako lazaina foana fotsiny hoe bon vavaka ty aminay fa tonga de fitahila be mahagaga mila azo atsaina tsara lalina be ke le tenin'ny tompo hoe tsy azo ekena le fomba hitenena ny azy mihitsy de enao te hiteny hoe andra kosa Jesosy de hoe tsy azo ekena mba ataovy moramora aloha aiza de hoe tsy azo ekena mihitsy ve zay ny tenin'ny tompo de zay ny tenin'ny tompo de notsika mitondra ny azo fijaliana de manaraka an Jesosy inona aloha zany mitondra ny azo fijaliana any an-tsainao zao tonga de mieritreritra enao hoe le za tsy de manam-bolo io zao no tena azo fijaliana ho anahy le vadiko lasa nanarak'olona ry a Madagasikara ry tsy haiko orzea aleo aloha miverina tsara any amin'izay fomba naza ny tenenan'i Jesosy tamin'ny mpianatra raha ohatra zany Jesosy miteny amin'ny mpianatra de inona ny any andoha amin'ny mpianatra tamin'izany fotoana raha miteny izy hoe mitondra ny azo fijaliana tamin'ny vanim-potoanan'i Jesosy ny antsoina hoe olona mitondra azo fijaliana de zay olona vita ny fitsarana azy ka hoe ny punition an'izany ny sanction any ny saziny de mifinono eo amin'ny azo fijaliana izy de nijikany ho an'ny olona zay mahatazana zany mandeha hoe iny fa mitondra azo fijaliana nijikany iny olona iny zany officiellement iny zany voaheloka hoe mpanao ratsy be iny ny famonoana teo amin'ny azo fijaliana no nampiasan'ny romanina ho an'ny olona tena hoe criminel grand C mba tena ampitahotra tsara ny jiosy tamin'izany fotoana ndikany rehefa mahita olona andeha homboana amin'ny azo fijaliana zany de ny ao an-tsain'ny olona rehetrarehetra de hoe espèce de criminel zany iny zay le ao an-tsaina misy fanenjehana officiel eo zany hoe mpanao ratsy ny zavatra mahazo an'izany olona homboana amin'ny azo fijaliana zany koa hiarany enatra hiarany fahafambaraka satria esorina aminao daholo ny akanjonao etsetra hiarana fijaliana tsoroa amantany ary mazava tsara fa rehefa mitondra an'iny izy glizy zay rehefa avy eo azonao madiny dikan'izany
miafara ny fahafatesana. Samy rehefa mipianatra ny tenenan Jesosy an'izany zany dia zany ny tany an-tsainy. Tsika senao mantsy tsy te zany loatra ny any an-tsaintsika rehefa misaina nyity hoe mitondra ny hazo fijaliana ity. Fa zay ny ao ambady kanio. Ny hazo fijaliana zany tamin'izany fotoana zany tena hoe fitaovana fampijaliana horreur tanteraka, mahatsiravina. Raha raisitsika zany amin'izao fotoana tsika zao fa ina zany ambaran'ny tompo hoe tsy azo ekena ho mpianany ratsy mitondra ny hazo fijaliana. Enao zany, za zany, noho ny tompo dia vonona ny hoenjehana hoe oatra ny mpanao ratsy. Ndao tsika senao isaina tsara mihitsy amin'ity raharaha. Noho ny tompo dia vonona le olona, le mpianatrany ho enjehana hoe oatra ny mpanao ratsy. Zay le nitenena tamin'i Jesosy tamin'izany. Noho ny tompo dia vonona ny ho afa-baraka. Noho ny tompo dia vonona ny hijaly mafy. Noho ny tompo dia fonina no faty. Asiana pause kely mihitsy aloha dia mandinika. Jesosy c'est pas possible. Oravako. Miteny amintsika mihitsy ny tompo. Kristianina pintsika sa mpianatra. Hoy izy hoe mipetraha aloha dia jereo ny koa. Everiko hoe misy zavatra mila atao shifta kely mihitsy aty anaty lohantsika sy aty anaty fotsika aty. Fa ty resaka mitondra hazo fijaliana ity oui Jesosy aza tsy manina fa tiako be mihitsy ianao, tiako be fa le hazo fijaliana okalo. Jerenao ngetsika senao vao miteny fotsiny andeha ataoko hoe miteny laïcité de l'État. Tsy mahazo ohatran'ny voamaika ary raha avako ka mampandemidemy ohatran'ny hoe soa ihany aty amin'ny lafiny anankiray zany ohatran'ny hoe soa ihany fa mba misy an'iny excuse pour ne pas parler de Jésus. Fa j'ose pas. Oravako. Moventsika senao tsy matahotra mafy. Impirimpirintsika efa resy lavitra zao ianao hoe za tsy manao famadihan-drazana tsony. Aza misy tezitra any va za misy tezitra ao miteniteny an'izany. Fa zany hoe tsy te ho hita ratsy amin'ilay fianakaviana. Ero ihany aloha. Lefa ny vola ihany alefa fantany. Fa nga io volanao. Ka volanao koa. Volan'i Jesosy nga io nameny anao io Fa sarotra be mihitsy nge le enjehana be tsy azondry mihitsy kely izy ritiana. Eny le afa-baraka. Afa-baraka satria ny olona rehetra mizavatra fanao ny olona rehetra fa ianao tsy manao. Afa-baraka. Mijaly. Fa satria tena possible mihitsy hoe miala amin'ny asa. Aiza kosa ve dia hiasa zany Zany entenenan'ny tompo hoe jereo vonona ipeheny koa vetsika. Indraindray mantsy ny eritreretantsika ndikany hoe fiainana kristianina. Ny eritreretantsika ny définition aty anaty lohantsika mihitsy antsoina hoe tahian'Andriamanitra isika égale fiainana tsisy problème. Fiainana misosa. Fiainana tsisy mpanenjika. Tsy zay. Tsy zay le izy. Le izy nge jusqu'à hoe vonona ho faty. Le izy mora tenenina be nge zany hoe ok Jesosy hatramin'ny fahafatesany. Samy mba efa nanao an'izany promesse zany tolo nge tsika sy lazaiko anao mihitsy. Fa vao misy zavatra kely nefa ka hoe manelingelina ny comfortsika amin'ity resaka Jesosy ty. Non, il comprend Jésus. Avelova. Jesosy mamindra fo moa ianao. Aiza raha avako ny ahitantsika ny herin'ny filazantsara tahaka ny tamin'ny andro ny asan'ny apôstôly. Zany asan'ny apôstôly zany. Zany apôstôly zany. Zany nge ny any anatin'ny fony Raha i Paul zao tena zay mihitsy. Tena hoe tombony ho anazy ara maty.
ny fandraisany azy dia no Paoly ataovy sérieux fa satria nahita secret amin'ny fiainana izy ravako fa ao ange ao le antropesitsika asianao mihitsy le antropesitsika misy an'izay zavatra zay nyzaraiko tamin'ny farany teo tany Montpellier teo dia zaraiko aminao koa hoe hitanao tsika asianao ty a tsy tafiaina tsara amin'ny fiainantsika le fiainana ankehitriny tsy tafiaina le vie abondante ao anatitsika ao omeny Jesosy atsika raha tsy vonona tsara no faty tsy tiatsika gasy mihitsy zany resaka maty zany ay poa orsea ny olantsika mihitsy matahotra no fatitsika nefa tena tombony ane satria vao miala eto tsika tonga dia en présence an Jesosy raha tena nino an Jesosy ianao tsara lavitra ny olantsika senao dia tsara lavitra ny eto tamana velleto tsika dia anika mampiasa phénomène mihitsy ny tompo tsy hatamana atsika eto mahireza vonina ao amin'ireo efatra ireo ve ianao inona zany ny contraire zany tsy mitondra ny azo fijaliana misy teny any amin'ny Marka 5 ary amin'ny anjiny 5:30 miteny ny tompo hoe zay mahavery ny aina zay mamonjy ny aina no havery azy fa zay mahavery ny aina no ny amiko no havonjy azy inona ny contraire an'izany hoe tsy le contraire an'le mitondra ny azo fijaliana mamonjy ny aitsikako dia inona zany ao film amin'izany mitady mifankasitrahan'ny olona rehetra miéviter à tout prix d'être persécuté mitady zay azahoana voninahitra tsy teo afa-baraka mihitsy amin'ny fiainana mikatsaka fiainana milamina tsara confortable mikatsaka assurance tena hoe fiarovana azo antoka orseo ndao aloha samba mijery kely antsika mandinika sao dia zany ve zao tsika dia hoentiny amin'ny tompo mihitsy mifoko Jesosy za tika tena tady hamonjy ny aiko fa tena mitompo mazava nge teneniny hoe ho very mandrakizay ay manahirana be amin'ity resaka baiboly ty kategorika be daholo izy fa tsy mba misy hoe ka tsy mba misy ho anelanelany fa dia mba metimety kely any izy drainao dia ka tsisy marimaritra iraisana ary tompo loi du tontolo ihany an Jesosy zay mpianatra ny tompo zay Jesosy sa zavatra hafa tena mitady olona amin'ny tompo ane tena andro farany tapony farany tena farany zao tsy haiko na mbola za mbola tsy manazavo kely tsy haiko na tsy hanana zavo kely akory dia tonga Jesosy tsy haiko fifakaiko be amin'ity resaka Amerika Moyen-Orient quelque chose tsy haiko ty izy fa tsy mahita hoe mivoatra adala be zany ho fiainana eto amboniny tany juste fotsiny io manatanteraka ny faminaniana mandeha mizotra antsika fotoana zany zao ndao daholo fo mpianatra ny tompo any amin'ny jaona 2:12 any dia mbola ambaran Jesosy ohatr'izay mihitsy very angentsika seravako hoe raha ohatra ka any amin'ny jaona 2:15 raha mitady zay ahavonjy ny aitsika fotsiny tsika mila misaina mandrakizay tsika senao misaina mandrakizay ahoana ny ahatongava atsika amin'izay toe-po vonona hitondra azo fijaliana zay ny ahatongava atsika eo misy an'le teny Jesosy any amin'ny Matthieu 5:14 hoy Jesosy hoe raha misy ta hanaraka ny olona aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka hitanao le point voalohany le mandany tena tsy mijery ny tombontsoa any tena koa satria ahoana satria efa matiny Jesosy koa ho an'ny tombontsoa rehefa ao amin'ny Jesosy rehefa fantatrao ny fahasoavana omeny Jesosy anao fantatrao moa ianao ny olona manan-karena indrindra eto amboniny tany azonao tsaisany sa fahasoavana ao amin'ny Jesosy rehefa azonao zany hoe Jesosy tonga mahantra mba hampahanan-karena atsika ny fahantrany dia hoy izy ianao hoe
ay moa misy valeur hafa akoatra ny tia moaby ianao tia moaby atsika sy tia majenjana mandany tena tsika dia tsy mijery ny tombo tsy mijery ny tombontsoa atsika fa mijery ny tombontsoa ny hafa any amin'ny Galatiana 5:4 dia ny tompo milaza hoe izay an' Jesosy Kristy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Le zavatra tiako volako le kokokoko be da be anao indraindray nao tia lasa ohatran'ny koko zany kokokokokoko be mihitsy oreto tena mampamisérable ny koko mampamisérable manafaka kay manafaka le manombo an'le filatsika mety ikikika ianao hoe te isaka izany tiana ny karakara lazaiko anao Matthieu 9:3 nge zany ka tsaho alony fanjakany sy ny fahamarinany anampo anareo zany rehetrarehetra zany bonus omeny tompo anao rehefa ozy ianao hoe alefaso fa za ifonsa ho mpianatry ny tompo. Galatiana 2:2 i Paul milaza an'le hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana tsy za tsony mivelona fa Kristy ny velona atao anatiko. Mampatonga an'izany dia satria fantatry Paul loatra le valeur ana zavatra azony ao amin'ny Jesosy. Ny olantsika senao le hita maso nahazo iPhone evoaka indray zao ny iPhone 18 tokony anana an'izay daholo indray zao tsika rehetra dia lasa le zavatra hita maso no misarika be ny sainao fa tenen'ny tompo hoe mandalo ihany nge reny rehetrarehetra reny da ho velona ho an'i Jesosy tsika. Ao anatin'le tenin'Andriamanitra tao amin'le Luka 14 teo dia hitantsika hoe mitondra ny hazo fijaliana ka manaraka an'i Jesosy. Inona ny dikan'izany hoe manaraka ny tompo ry sakaiza? Ao amin'ny Jaona 4:10 no ahitantsika azy, eo amin'ny 5:7 sy 7:10 itenenan'ny tompo an'ilay promesiny amin'ny fanamasina. Za angataka amin'iray hoy izy ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Le mpananatra mira midikany parakleto amin'ny teny grika zany hoe mpanampy mpampahery solvava fanahy fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria sady tsy hitany tsy fantany fa nareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Inona ny dikan'le hoe manaraka ny tompo? Mais bien sûr tsisy Jesosy tsy andry ianao zany hoe za miandry vision be da be ny olona mbola oatra manao zany amin'ny fiainana miandry vision be vision za tsy miteny hoe tsisy vision ntsony amin'izao fa indraindray mora voafitaka indray tsika raha ohatra ka hiandry phénomène be voanaraka amin'ny tompo miandry ny tompo mihitsy amin'ny teny hoe itony ny olona ho vadiko orsia ny tompo mihitsy angeny hoe fa ao anatinao Andriamanitra en personne zay mifanamasina zay no aty anatitsika. Dia ndikany mila mianatra ohatrany reny hoe mianatra manaraka GPS reny ohatr'izay mihitsy satria mifanamasina zany dia ohatrany GPS misara ao anatin'ilay izy zany ohatranao za manaraka amin'ny fanamasina zany ny baiboly tahaka ny hoe saritany mapa andehanantsika. Ny fanamasina no GPS guide atsika. Ny feo amin'ny fieritreretantsika amin'ny boussole manondro mitondro avaratra. Ohatr'izay minge le phénomène ao anatin'le izy ary io tsy misy hoe dia ahoanaky dia rehefa miteny hoe zany le izy dia mandeha gauche rehefa enao sy ny tompo fiainana nge fifandraisana ohatranao sy mivadinao ihany io. Efa fantatrao mihitsy hoe rehefa mijery ohatran'iny ny masony mila misotro kafe efa azonao an-tsaina midikany ohatr'izay mihitsy le manaraka amin'ny fanamasina mila mifankazatra. Romana 5:4 miteny hoe zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Oravako tsy mpianatry ny tompo ny olona raha tsy manaiky tarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Tsy mpianatry ny tompo zany
fa mpianatry ny tompo manaiky. Important be mihitsy zay teny hoe manaiky zay satria problème atsika singy ny olatsika de tia lobe atsika sety tsika se mantsy misaina be mi vao misy zavatra kely de efa tonga de hainao daholo ny solution amin'io. Zao tonga de baikoky sisa le mivavaka tsika sanao baikotsika sisa amin'ny tompo mba ataovy ohatr'zao les please misaotra amen. Vavaka angery sakaiza tsy mibaiko an'Andriamanitra ny dikany fa manaraka miaino miaino ianao miaino manaiky tarihany dikany hoe manaiky piana ny ianao de alefa ninazy ny ianao atsy tavatava kely zay le anao ao. Jesosy miteny any amin'ny Jaona 15:14 miteny hoe nareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Sakaizan'i Jesosy tsara be ngereto zany qualification meny tompo atsika zany. Ozy izy amin'io alohan'io verset io izy de miteny hoe tsy ataoko hoe mpanompo sononareo fa ataoko hoe sakaiza. Eritrereto ange zany hoe ianao hony de lasa sakaizan'ny roi Charles. Mety ça te dit rien du tout am'zany fa te hitady olona ambony fotsiny isainana de hoe lasa le hoe sakaiza zany otra meilleur ami. Ino zany raha izany fa any président any univers ange le Andriamanitra resantsika eto hoe no miteny aminao hoe je veux être ton ami. Mais le hoe être son ami égal manao zay lazainy zay ny dikany. Tsy ny abetsaky ny vavakitsika sengeny mandeha amin'ty raha ty fa le fankatoavatsika misy fotoana nge vavakitsika fanaronana an'le tsy teaka to de moto mivavaka ny atao lava be Jesosy de asina raha maso kely misy le izy. Okary sakaiza manaraka amin'ny fanamasina azonao tsaina moa fa ny zavatra ankatoavinao no na mitahanao na mamitaka anao. Raha ohatra zany zao tsika miaino ny feon'Andriamanitra tsara be ny miaino ny feon'Andriamanitra fa tsy ny fahaenonao ny feon'Andriamanitra no hitahinanao fa ny fankatoavanao sy fanarahanao an'le izy. De ohatran'izay mihitsy koa tsy ny fahaenotsika ny devolo ny mamotika atsika fa ny fanarahantsika ny teniny. De au fond zany inona ny conclusion an'izany? Feo aniza ary ny tena rahany sety amin'ny fiainana. Misy feo foana nge any amin'le boussole anao mitodika makay zany inona ny tena référence amin'ny boussole ny se feo fieritreretany se aiza inona ny enony ny fanamasina efa ao anatintsika ny fanamasina rehefa nandray an' Jesosy tsika fa miaino azy fetsika ny mamaritra ny fandehan'ny fiainatsika. Ndraindray tsika de mameloza n'Andriamanitra andray de zao ve rangany tondranao ny fiainako ry tompo na mameloza ny devolo tena ndira ny devolo tena na misavin-dranona nefa sitraponao azafady enao ihany mampidi-doza satria ny zavatra nenonao de na rahanao na tonga ny raha so ihany fa afaka mipetraka tsika ninina story tamin'ny lasa tany de afaka manomboka vaovao. Ndao tsika manohy farany sisa ravako eo amin'ny anjiny 7:30 amin'le Luka 4:10 de milaza hoe toy izany koa nareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra nananareo de tsy azo ekena ho mpianatra. Raha hitanao olo-maso eto misy zany Jesosy tiana osimosi Jesosy fa magnino zao natao zany tsy azo ekena tsy azo ekena. Averiko aminao mihitsy fa zany hatrany intelo ny tompo milaza an'izany. Hitenenany amintsika tsara le fepetra mampianatra. Ndika ny zavatra faefatra raisitsika de ity hoe mahafoy ny ananana rehetra, mahafoy ny ananana rehetra. Fa manino tsika senao ny ahafoy ny ananana rehetra mifampitohy tsara amin'ny zavatra nitenentsika senao teo. Any amin'ny Matthieu 3:10 any misy fanoharana nataon'i Jesosy eo amin'ny anjiny 4:40 nefa akiko aminao hoe ny fanjakan'ny lanitra hoy ny tompo de tahaka ny arena na fena tany an-tsaha zay hitan'olona ka de nafeny ary no ny hafaliany de lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra de nividy an'izany saha zany. Tellement
satria wow be mihitsy le zavatra hitany de sa izy mivarotra ny fananany rehetrarehetra fa maninona tsika no afoy ny fananantsika rehetra entsika manompona nyity tompontsika ity satria mahita ny sandany le arenany le manaraka ny tompontsika hoe kay tena ambony lavitra le izy de tsy ahoantsika ny zavatra hafa rehetra ny olantsika senao araka lazaiko teo hoe tamana be eto ambonin'ny tantsika ny olantsika mahitsika hoe ohatry ny efa tsara hoe samy hoe tsika misaina taiza zao ny toerana hitanao hoe tsara indrindra hitanao teto ambonin'ny tany samy idolo mieritreritra asa tany Suisse tany Canada tany lazaiko anao fois 1 milliard de fois niny tsy mahita teny ilazana azy mihoatra ny atsara ny any an-danitra ngerise tsy azonao atsaina akory hoy tsara ny any amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa andiny fahasivy tu n'arrives même pas à imaginer même pas fa ny tsika zenao ma tsy mahita le etsika de fikirina zany ny raha malagasy raha malagasy ataotsika iova vao mahita zavatra kely fikirina mafy so de tsisy tsony angamba le izy osea misy tsara lavitra rehefa azotsika hoe ny valeur ny arenan'le manaraka ny tompo ambony lavitra no le zavatra hafa rehetra mahafoitsika ndao tsika senao hianatra nyty resaka fanahy fahafoizany ty mihitsy samy mianatra daholo ho fongele izy tsy resaka fiborosina lohany tena mila satria ohatrany hoe mila borsina be mihitsy ny lohany le mpivavaka le komity mpiangonana zany tena hoana misy aka ny atonga andretolo reto afo orsea tsy ampy fahalalana ny fahasoavan'Andriamanitra le olona tsy ampy fahalalana hoe mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi le Jésus arina ny arena ananako ao aminy de lasa kahihatra velona tsy ho ihany fa manafaka atsika senao ny tompo manafaka atsika mieritreritra amin'ny Mosesy any amin'ny Hébreu toko faha 12 ny tenenin'Andriamanitra mikasika amin'ny Mosesy ary amin'ny 24 hatramin'ny 27 ary neva akiko aminao hoe enonao tsara finoana ny nandava Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavy ny Farao rehefa lehibe izy andraso kely aloha ilamina tsara azavaiko anao tsara amin'ny film andevo ry Hébreu ry Jiosy taloha zany andevo ry Mosesy mianakavy andevo tao de Mosesy nanana opportunité lasa ny considérena hoe prince natao zanaky le zanaka vaviny Farao ary nanana possibilité ho lasa Farao mihitsy rse araky ny tantara raha enao zany zao teo amin'ny toeran'ny Mosesy omenanao hoe ndao enao atao prince amin'ny Monaco mampimeana zao ny anaty fonao any raha hoe misy possibilité ho milliardaire enao de mitondra inona le tobile tsy haiko be da be any reny de ahoana fa i Mosesy no laviny de enao tete adala be ty Mosesy ty ny fidy mantsy izy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ny zavatsoa any Egypte izy satria nijery ny fahamalintsoa izy finoana ny nandaozany any Egypte ka tsy natahora ny fahatezeran'ny mpanjaka fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy hitanao io farany io ao ny lakile mahita izay tsy hita tsika senao mahiratra loatra masotsika se mahita be an'leto ambonin'ny tany fandao Jesosy ampahirato an'le zavatra hafa ny masoko mahita ny aren'Andriamanitra ahoana ny fomba hafoizantsika raha afako rehefa mitombotsika amin'ny fahafantarantsika le arena omeny Jesosy atsika
de lasa tsy miraikitra amin'le zavatra hita maso, manodidina tsono ny masontsika. Ny sary meko anao fa mety hoe tantaraiko foana ty fa tsy haiko koa na mety ho azonao an-tsaina na tsy, fa fiainana any Madagasikara mihitsy moa zany tena sahirana ara-bola ny olona any, sahirana ara-bola. Eritrereto ange zany hoe sainy hoe misy olona tsy manana fa 50 000 francs izy sisa, ny andro mbola tena-mbolana be, tsy misy fanantenana ahitana vola, izy mananjanaka 10. De eritrereto hoe ino izy zany mandeha any Ambodin'ny Sotro. Hainao zany any Ambodin'ny Sotro zany fen'olona be da be zany de feno mpisamina. Netiny le 50 000 kely sisa nanany, very le 50 000 tsy hita zay nale an-tsaina, nisy nangalatra na very latsaka, penipeny eran-tany, nakay zany le izy. De eritrereto zao film zao, mety hoe dessin animé ty tantaraiko anao ty fa mety tsy tena hoe misy réel loatra zany fa sainy fotsiny ange. Misy olona zany io tena hoe very afa very le 50 000. De misy namana mifanena amin'ny namana, io namana io tena tia be azy, ary mpanan-karena be, mpanefoefo. Fino ty mahazo anareo ty e? Very mitomany, very nge le vola, very ny vola. Aza mitomany am'izany, ty navoaka le namany any le chèque-ny 50 millions de francs no soratany. Eny zay lazaiko anao mety dessin animé ngambo zany a. Ty tsy voaveriko iny fa zaho mena tsy mila verina, ndana de miavota amin'ny fiainana. Ohatriny ahoana zany zao raha ianao teo amin'ny placen'izay olona zay. Fa mampimeny raha afaka hoe ahoana film raha ohatra ka io olona io lasa le mpanome an'le chèque zany de aveo lasa izy tena naka nijerevany le chèque tena izy fa tsy hoe vazivazy na nitany amin'ny banque fa aveo izy lasa miverina tany Ambodin'ny Sotro, nitomany eran'ny lalana, mitomany hoe nakaiza hono le 50 000. Tena mipapy ty. Azonao tsaina fa azafady ry sefa ohatr'izany mihitsy tsika kristianina, tena ohatr'izany mihitsy tsika. Efa manana ny rehetra tsika ao amin'i Jesosy, de lasa indray tsika mitomany mitsindroka zoridira an'izao tontolo izao, de malahelo be rehefa tsy manana an'le izy. Ndao hitombo amin'ny fahafantarana ny harena ao amin'i Jesosy tsika. De zany mihitsy ny tenenako anao hoe atao vavaka le Efesianina 2 ao amin'ny andininy 7:10 hatramin'ny 7:20, atao vavaka. Mangataka andrasony evakiko aminao mihitsy io tenin'Andriamanitra io hoe Efesianina 2 dia manentana anao hoe isan'andro de atao vavaka. Manomboka eo amin'ny verset 17 miteny hoe mangataka mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika iray ny voninahitra ho anareo, ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. De avadika ho anao lay vavaka, conjuguenao amin'ny tenanao. Mangataka ianao zany hoe Jesosy toizanao amin'ny verset 18, mangataka mba hampahiratana ny mason'ny saiko, mba ho fantatro izay fanantenana avy amin'ny fiantsonao sy izay hareny voninahitry ny lovako ao aminao, ary ny fioarany alehibe ny heriny ho azy izay mino anao araka ny fiasan'ny herin'ny faherezanao. Atao vavaka ange isan'andro, manova tantara zany ry. Hitanao ny andrasan'ny tompo amintsika tena hoe ny masontsika mitodika any amin'ny tompo. Ao amin'ny Hébreu 2:20 andininy 1 sy 2 de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'izany satria misy vavolombelona maro be ohatr'izao manodidina antsika toa ohatran'ny rahona, de andao tsika hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika, de andao hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Andininy 2 izy miteny hoe mijery an' Jesosy. Ny dikany inona ny ataotsika? Andao hifantoka any amin'ny fanarahana an' Jesosy tsika. Rehefa mifantoka any amin'izay tsika de tsy tafafantoka any amin'ilay zavatra hafa, afaka mahafoy, manaisotra an'ilay zavatra mora mitambesatra amin'ny fiainantsika. Hoy ny any amin'ny Kolosianina 3:3 hoe sainy rery sakaizany zavatra any ambony
fa tsy ny zavatra ety an-tany fa efa maty nareo ary ny fiainanareo miara-miafina ao amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra, miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Tsy hoe mila mifantoka amina fanarahana disiplinina ianao fa mila mifantoka amin'ny fanarahana an'le Jesosy. Ao tandremantsika tsara amin'ity resaka fahafoizana ity mantsy vetivety kely tsika dia lasa fitsipika le izy. Lasa ohatrany hoe ambany lalàna be ianao zany hoe tsy maintsy mandoa apafolo-karena. Tsy mila voizina be akory zany fa raha olona mahafantatra tsara hoe fotry ahoana nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako. Tsy mila tambatambazana be hoe ameo ilay izy dia amin'izay nareo mahazo aniny fa mahafoy. Tandremintsika sy ianao tsy ho lasa dala mantsy amin'ity fanarahana an' Jesosy ity, lasa dala ahoana? Le lazain'ny Paoly amin'ny Galatianina hoy Paoly any amin'ny Galatianina 4:1 ôry Galatianina dala. Fa inona nataony reto? Nanomboka tamin'ny fanavy ianareo dia atateraka amin'ny nofo va ankehitriny. Hitanao le fiainana kristianina mantsy zany tsy hoe vokatry ny fanarahan-dalàna fa vokatry ny fanarahana an' Jesosy. Samihafa be foana izay. Be da be ny olona tena mampiasa an'le prinsipa izay marina be foana ny prinsipa an'Andriamanitra amin'io resaka fahafoizana io. Any amin'ny Korintianina 4:7 izy miteny tsara hoe mahafoiza tsara dia omen'Andriamanitra ianao. Fa le izy tsy ao ambany lalàna hoe tandremo tsy mahafoy tsy manome, fa vokatry ny fanarahanao an'ny Tompo. Tandremantsika mihitsika tsy ampirafy an' Jesosy amin'ny fanarahantsika fitsipim-piainana. Fa midika amin'ny fiainana kristianina le hoe mpianatra ny Tompo tsy olona hoe legalista. Zay zany ny tena mila eritreretintsika, tandremantsika tsara, tsy legalista ao ambany lalàna fa olona tena miaina ambany fahasoavana. Dikany hoe miaina ambany fahasoavana tsy hoe mihoatra ny lalàna fa olona tia manara-dalàna, fa tsy hoe tsy maintsy manara-dalàna noho ny maty atsinona raha tsy manara. Tsy ohatr'izay. Tandremo tsy ampirafy an' Jesosy amin'ny fitsipim-piainantsika. Raha fitenitsika zany zavatra ndresantsika amin'ny fepetra mampianatra Jesosy le voalohany dia hoe mitia an' Jesosy tsika mihoatra lavitra noho ny itiavantsika ny olona akaiky ny fotsika rehetra. Ny zavatra faharoa, maharitra mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Dikan'izany le fankatoavana, manana an'le tenitsika, ianarantsika le izy fa indrindra katoavintsika, mitondra ny azo fijaliantsika isika. Tsaronao tsara le izy teo, sady manaraka ny taridalan'ny fanamasina izay le hoe manaraka an' Jesosy ary mahafoy ny fananantsika rehetritsika. Samy mandinika eo anatrehan'ny Tompo zany tsika. Aiza ho aiza Jesosy aiza ho aiza ankehitriny. Fa tiany Tompontsika tsy hijanona fotsiny amin'ny hoe mpino fa tena ho tonga mpianatra ny Tompo. Raha ohatra zany ka fitiantsika hoe fa inona ny atao hoe kristianina, tena izy araka ny Baiboly. Ny antsoina hoe kristianina zany mpino lasa mpianatra, manaiky tanteraka an'Andriamanitra, vonona ny hamoy ny zavatra rehetra ao anatin'ny fatokiana sy fankatoavana tanteraka an'ilay Andriamanitra tiany. Dao hivavaka tsika sy dia hoe tsika amin'ny Tompo ny fotsika, andinihana an'izany, avelo mihitsy azavain'ny Tompo le izy hoe ohatry ny ahoana tokoa moa zany isy ety, tena mpianatra ny Tompo ve tsika? Inona mety décision tiany Tompo raisitsika an'io inona zavatra ao anatin' le zavatra anakefatra nyresantsika teo inona zavatra heverinao hoe mila amboarina itsy, atsaraina, tohizana. Ivavakintsika. Andriamanitra iray misaotra indrindra zahay amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao mampianatra anay, misaotra anao mampahafantatra anay tsotra be ny koan'izany hoe mpianatra ao. Mampiomana anay ianao, tsy mampitahotra anay mihitsy fa mampiomana anay satria raha teo ianao nge no miaina an'le izy aty anatinay kay
Andriamanitra ifonanay aminao mihitsy fa mety tena fotoana hely zay kristianina pino teny fotsiny, tsy manaiky mandeha lavidavitra kely miaraka aminao fa ohatrany hoe manahirana be. Misaotra fa androany zay azonay ary te anaka fanapahan-kevitra eo anatrehanao mihitsy zay tompo mifona ho anay zay fa sady mifona ho an'ny firenenay, mifona ho an'ny kristianina malagasy maro izay tena mety hoe falifaly fotsiny misaina ny manaraka anao hony nefa kay vahoaka betsaka fotsiny manaraka anao nefa tsy manaiky ho mpianatra ao. Jesosy atomboy aty anatinay ny asanao, toy izy aty anatinay, te feo zay tsirairay avy, te miaraka miaiky total be tao anatrehanao eto zay hoe tsy hainay mihitsy ty raharaha ty fa miantehitra aminao zato isan-jato zahay. Misaotra fa zany mihitsy kay no nandefasanao ny fanahinao lay mpampahery, lay mpananatra mba hiasa ty anatinay ahafahanay mahatanteraka an'izany, mahatonga anay ho mpianatra ao tokoa. De misaotra ary manavao ny fiainanay rehetra ataonay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen.